Fantatrao ve fa misy toerana any Ekosy fiaramanidina no vezivezen'ny mpianatra sy ny mpampianatra mandosy sy miverina miazo ny toeram-pianarana isan'andro. Eto anelanelan'ny nosy Westray sy Papa Westray no misy ny tranga andavanandro tsy dia mahazatra ity. 2.7 kilometatra monja fotsiny no elanelan'ny nosy roa ireto. 5 minitra raha hely indrindra raha atao ditongotra ka mety hipetrahany fanontaniana hoe maninona no misafidy fiaramanidina fa tsy manamboatra tetezana na mampiasa ferry na fitaovam-pitaterana an-dranomasina. Tsotra ny antony, lafo loatra ny fanamboarana tetezana ho an'ny mponina vitsy dia vitsy, 500 eo no monina ao Westray ary latsaky ny 100 ny ao Papa Westray. Ny ferry indray dia miadana loatra ho an'ny filana andavanandro ny mponina, indrindra ho an'ny mpianatra mila tonga ara-potoana any an-tsekoly, sy ho an'ny mpitsabo na ny marary izay mila fietsehana haingana indrindra. Noho izany, ny vahaolana dia ny fiaramanidina. Nanomboka tamin'ny taona 780 amin'ny 720 dia fiaramanidina kely mahazaka olona 8 no manao io sidiny io isan'andro ka fahazarana andavanandro mampiavaka ny mponina amin'ny nosy ireto maneran-tany. Latsaky ny 2 minitra ny faharetan'ny sidina, 3:15 segondra eo ka mametraka ny zotra ampiaramanidina eto ho zotra fohy indrindra maneran-tany. Mba alao sara an-tsaina hoe vao miditra amin'ny fiaramanidina ianao, mipetraka manisy fehikibo, miaina kely fotsiny dia tonga sahady. Mivahiniana any Ekosy raha tia anandrana.